firenena dia tany tan-dalàna. Hitantsika teo fa ny fomba fanomezana fahazoan-dalana ara-tontolo iainana misy dingana tsy latsaky ny valo atao ao anatiny. Ka any amin'ny farany indrindra vao misy ny atao hoe fahazoan-dalana ara-tontolo iainana zany atao, misy dingana valo. Ka raha ohatra misy izay ataontsika hoe fanomezana antsokosoko zay dia ny zavatra misy anie dia azo avoaka. Ka ny tena tianay mihitsy ary dia hoe avoaka tsika, avoaka anareo mpanao gazety, avoaka ny vahoaka eto amin'ny tany sy firenena hoe tia misy orinasa nahazo antsokosoko fahazoan-dalana ara-tontolo iainana dia misy tokona andraikitra eto amin'ny tany sy firenena manadiady an'izany. Ka raha ohatra ka avy tato amin'ity orinasa ity la izy dia ho raisina ny fepetra na ny olona nanome an'izany na ny inona moa ny izay fepetra mety mifanandrify amin'izay dia azo alay. Ka tsika ho dia mandarahara raha misy zay zavatra zay dia teneno fa kiobantsirana tompoko fa azotsika dia azotsika atao izany raha izahay zany no anontaniana, satria mba tianay ho fantatra koa hoe iza ilay orinasa nahazo antsokosoko ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana. Ny mandalo sivana ato aminay dia manodidididina ny 100 eo. Mandalo sivana hoe tokony hanao fanadihadiana sa tsy tokony, na karazany ahoana ny fanadihadiana tokony ataony. Ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana amin'izay rehefa manao fanadihadiana izy manodidididina ny 50 eo, indraindray izy mahatratra 90 na 70, indraindray latsaka 70, fa manodidididina ny 50 isa-taona eo angambany izy amin'ny ankapobeny. Ny sehatra tena betsaka zany amin'izy io dia ny sehatry ny fitrandrana arenan-kibon'tany sy ny sehatry ny indostria ary ny sehatry ny fizahan-tany. Zay zany raha tanàmasoandro manokana dia izy toko dia efa notifie fa manao fanadihadiana ara-tontolo iainana. Efa avy niresana teto moa izy iny tamin'izao fotoana zao zany izy efa nametraka ny dossier ny fanadihadiana ara-tontolo iainana efa vita napetrany aty amin'ny ONU. Azo raisina io dossier io fa mbola tsy nataonay ny fanombanana ilay dossier. Ny antony ny pitsopitsony ara-bola mbola tsy vita mikasika an'izy io dia mbola ao anatin'izay fampirarahana zay zany zahay. Faharoa manarakaraka an'izay mbola misy le atao hoe PAR na ny plan d'action de réinstallation, zany hoe draft mpanatanterahana ny famindrana ny olona voakasika. Izy io zany saropady be ka efa nisy an'io PAR io ihany nalefandareo taty fa mbola tsy nafeno ny fepetra taky ny lalàna zany ilay PAR dia nyteneninay hoe mbola misy zavatra tokony ho fenona amin'ny PAR io. Ka raha tsy diso izahay eo am-panatanterahana an'izay fanadihadiana mikasika an'io PAR io zany zareo amin'ilay famindrana olona. Zay tsy